Jambena. Allô chéri? Oui, allô, ahoana kia? Salama tsara ve? Ie, salama ka. Ianao manahoana? Za koa salama tsara. Tsy zany hoany no saika natsokanao fa tsy manam-bola mihitsy aho io fa mba handeha faso kely. Sady amin'izay tsy hitako tao an-trano ianao fanakaiza. Mbola lasa ty amin'ny hôpitaly vetivety akia. Ve, za mantsy saika teztrako. Aza tesitesiny amin'izany ankizy oely a. Mikarakara anjanaka fosiny ahy e. Dia mba alefatsy ilay vola fa mankano shopping dia mety alina kely mihitsy angamba vao tonga. Eny e, tsy maninona izany fa za koa mety tsy ho tafody mihitsy. Aleo arana aloha izany tsy hody fa ho any Andry mamanay. Ay, anzany ianao matory? Eo. Ny rasy fa alefako ary izany le vola e. Andray, izay mihitsy any ilay tsy afozako anao ty. Ok ary, merci Ok chérie, 200 000 ariary iny nalevako iny. Ok, merci. Ahoana? Andefa ve hono lery? Efa hoe andefa 200 000 ariary hono iziko. Haisy, efa misy isasahantsika senao zany a. Sady tsy matory any ange za e. Draisy, mahalalaka zany e. Aleo mitady toerana natoriana zany tsika senao e. Inona koa no any amin'ny mamanay eo? Borisy eto anilako efa manome toky. Sa ahoana kiry Borisy a? Za mihitsy kiry mahalalako a. Tena marina izany dokotera mivoatra retina mahazo an'ity vinantolahako ty a. Eny tokoa dokotera, fa inona tena mahazo azy e? Sono izy izy mianaka. Miaina anao zay dokotera? Manao insuffisance rénale ty mararintsika ty e. Izay ny valon'ny analizy rehetra teo. Insuffisance rénale? Tena marina ve izany dokotera? Ie, izay araky ny vokatry ny fitelinana tao dia izay marina e. Dia ahoana izany dokotera? Mbola hisy fanantenana ve ny amin'izany? Tsy kivy alohantsika fa mbola mitsabo e. Fa mila mivonona fotsiny amin'izay rehetra fandadina samy hafa eo. Andray, dia izany mihitsy hoe mahazo antsila. Tsy rariny izany. Mangina riry Maria. Tada. Tsy renao ngany teny dokotera teo. Mbola mitsabo tsika izao. Eny dada. Aza dia vela rery ahy. Ao fa ataontsika sy azo atao e. Izay izy mianaka, ary nakaiza moa ny ren'ilay raha misety teo? Lasa nanadio fitaovana vetivety ahy tsy izy fa ho avy eo e. Ay, mba tenena rehefa tonga izy a. Eny re dokotera. Andriamanitro, finna re zany aretin-doza mahazo anjanako izany dokotera. Fa hoana loatra no hoe marary vo izy. Atao ahoana fa izay ny zava-misy re, dia mahirezina ireo raha matoa amin'ny fikarakarana. Mbola ho ely ety amin'ny hôpitaly ve zany izy sa hoe afaka mivoaka sa hoe inona ny tokony atao e? Azonareo tena moto izy fa tsy maintsy miverina matetika ety nareo manao dialyse e. Tody tsaroko eto le tenin'le mpanompon'Andriamanitra namangy anay iny. Jesosy Kristy o, mino avy fa ianao ny famonjenao anay e. Tsy amelanay irery ianao amin'izao ady sarotra izao. Matoky anao zahay ary mianatra matoky anao isanandro. Izay ara fa mandalova reo amin'ny bureau dokotera ry e. Eny tompoko.
Efa mba manahoana ianao re anaka? Mbola vizana ry mama. Azakivy ary atoloro an'Andriamanitra mandrakariva ny fiainanao. Teza tsy afaka ny asakorany ry mamy, nefa vola mivoaka mikararana. Nefa ivabolana mihitsy izay nararianao ry tsila. Na ianao azy ty mahi de mahi. Aza dia tena masasana be loatra amiko ry mama. Raha velona ny tompo, raha maty ny tompo. Aza miteniteny foana ho ianao ry tsila. Maty amin'ny ahoana koa e? Avelanao aizy mamanao ary mivadanao ve ilozanao? Tsy natao atahorana ny any fahafatesany. Lalany iray andrasana mandrakizay io. Eny. Azo matahotra ry mama. Bizy atoroty amin'ny fareko ato izay narariko izay. Efa anjesoa ry mama. Tsila, vaky ny foko mijery anao anaka. Zanako, amonjy anao any tompo. Za malala hevitra iverako anareo Jehova, dia hevitra ho tonga fiadanana afa-tsy ho loza. Tsila. Inona koa reto mampitomano mamany Tsila? Tena ela loatra Andriamanitra. Aza miteny an'izany, misy fotoana ny zavatra rehetra. Aizako, efa hafiriana ny narariany Tsila, mbola tsy setrana ihany. Nefa isan'andro dia mandoalika mivavaka, mangataka amin'Andriamanitra hatrany hatrany, ny azotranany. Sao ve ny valim-bavaka e? Fa aiza Andriamanitra e? Fa miangatra loatra izao lanitra izao ry Karolina. Tsy miangatra re izy ry mamany Tsila. Izy miteny hoe eo akaikiny izay miantso azy. Manana fanantenana raha matotia. Eo akaikiny izay miantso azy ahoana ny tompo e? Izay izany ny tenin'Andriamanitra ko. Tsy tsapako loatra ry Karolina. Tsy tsapako vola lany ny avizanana mikarakara, tsy tandrifa efa konka mihitsy ve aty mivezivezy any amin'ny hopitaly. Le zanako mampalahelo ny tokantrano tsy mandeha amin'izay laoniny intsony. Mariafinanto vaviko mampalahelo mihitsy. Mariny, tsy rariny kizao ry Karolina. Aza manao an'izany kia, tsy rariny ahoana. Rehefa mbola eto an-tany aloha tsika dia tsy maintsy hoe misy zioka hoentintsika. Fa manana fanantenana dia lazaiko andry tsara fa ao amin'ny tompo ihany. Jesosy Kristy ihany no anana fanantenana. Anantena tsy misy angamba. Za malala ny hevitra izay heverako anareo ozy Jehova. Zany ny teniny, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza e. Eny e, jery miatoko 720 andininy faraika ambin'ny folo. Saingy fihevitra Andriamanitra toa ela loatra kia. Tena ela e. Asa na hoandriko na tsy. Aza manao an'izany e kiry mamany Tsila. Ampiakaro ny finoana e. Matokia an'Andriamanitra. Eo foana izy miaraka aminao. Andriamanitra, tsy hitako intsony ity izay atao. Tena ela loatra ianao e. Aiza ianao Andriamanitra? Samy tombona tokoa ve le Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany? Ka raha tsy manao ezaka sy fikarakaram-batana manokana ianao, tsy mahazo an'izany valim-bavaka izany akory. Tena tsy maintsy hitady hevitra ho an'ny zanako ako, mamy ny zanako, na dia efa manambady azy izy. Tena aiza ny sarangotany amin'izao tsy fahasalamana izao, amin'izao aretin' izao.
Aiza ny tany alehako. Tsy efa hoeri-taona ve izy izay tia nararian'ny vadindry tao an-trano? Dia manina nefa inona ny olanao amin'izany? Hijanona amin'io. Karamaty izy. Aza miteny foana eo ianao e. Raha zandry andriany mbola tanora e. Eritrereto ihany ny fiainana. Fiainanao atao tsara fa aza miditra ny fiainako. Amin'ny mahasolondrendry ana dia tsy maintsy miteny tsy aleo ve mba mieritreritra lehilahy hafa. Aza lotonao amin'izany mihitsy ny saiko e. Vadiko foana iny. Tiako foana na ahoana na ahoana e. Mba ho feo le fijery. Tediavinao ampirafy aho izany sa inona ny tianao atao? Vehivavy ohatr'izao ve indry dia sady indringa zanakam-panan-karena ve dia hijanona amin'ny lehilahy ohatr'izao. Sady fanampin'izay olona maharary. Izany ny voadina atao. Na salama na marary dia hijanona amin'ny rery aho. Ay, hitantsika eo izanyko. Ohatra re tompoko, Ray mandroso ry izahoany zato izy. Sa ihany re tompoko, natoran'ny olona hoe ty misy olona mpitaiza tena mahay manasisana, tsy ny salasala fa avy hatrany dia nakaty aminao. Ianao izany le nendrapoziavany e? Arendrina no izy. Mandrosoa mantsy anao. Aza mijanona eo atogonana fa avy hatrany dia mipetrapetra eto ambonin'ny tiakalany ty. Saotra tompoko. Inona hono zato antondianao anaka? Marara ny zanako ry nendrapoziavana. Tsy lavina lehilahy tokan'ny haiko e. Marary izy ka. Somba misy azo atao re azotranany e. Aiza, vitatsika io. Ka ianareo moa enina hoe sady mivavaka ny e. Izany no nakanesako aty. Za mantsy kristianina. Ore, aza misalasala re anako. Mamantsila mo izy teo tsy lavina. Indrindra tompoko. Aray, aretina nataon'olona io nataon'olona. Misy olo tsy vanina tsy mataotolo eo amin'ny fianakaviana. Zay ny mahatonga an'io. Zany very nendrapoziavana. Rano izy, ka zao, vitatsika io. Ity, misy fanafody ty. Ka razana anankitelo reto ary tsy maintsy azaina daholo mihitsy. Tia, asisika amin'ny tolambaravara. Entoko. Ity kosa atao amin'ny rano fisotrony. Azonao tanea. Ie. Ary ity ahosotrao amin'ny vatatenany. Zany hoe manao menaka ianao ary rahanao an'ity vovoka kely ty dia tiany anotroranao azy. Azo. Endrery nendrapoziavano. Azoko e. Aza matahotra ianao fa sitrany io rehefa mahazo an'ity. Inona ny aretina nandalo teto amin'ny nendrapoziavana ny tsy ho sitrana re anaka. Matoky anao rery neny io. Le fanafodin'ny dokotera sy le fitsaboana koa ane sady efa lafo tsy hitako ihany e. Dialyse efa impiry zay. Ataovy reto ary aza atao misy latsaka na ny kely aiza. Metsika tsy ianao ry Borisy a? Fa ahoana?
Masaka nga? Mbola manta fa tsy maintsy manana fanantenana e. Rabaina dia ny zanany vavy ianao e. Amin'izay tsy mivototra ny arena. Saingainy tsy hitako ary lalitsaina mihitsy ny ianao ty e. Dia mba kopy ianao e. Miandry tataka fotsiny dia ataovy izay azahoana ny fony iny e. Eny e, izany tsy maintsy ho azoko e. Sady izy raha teo manja kely ery. Fa mbola tsy manja noho izay iny tandremo fa izany tianao. Eny akery zoely malalako inona ary ty taitaitro ty? Ao fa omeko taopy ianao dia mihitsika e. Oke, mety zany e. Sura mihitsy. Tsila tianao alohararotiko amin'ny matsy eto amin'ny Mariano nisorokan' ty menaka tianao ka tsisy nizaniza fa za miandry anao eto. Reny koa efa lasa le infirmiera teo ary aleo aloha atao aingana. Ay, sitrana zanako e. Tany amin'ty fanafody rendrapoziavany ty. Ty izy koa ty dia tsy mahatsiaro. Renoka dia renoka. Aloha ataony eny moramora. Zay. Dia kia, afaka miditra ve? Ary tena misy olona izany. Ty ilay Caroline raha ny fahenoko azy. Oka aloha kely. Ary ohatran'ny tsisy olona ny izany fa aleo aloha za hiditra ka. Tonga dia niditra ilay Caroline. Ahoana kely mamantsila efa mahasalama ve izy io sa? Nareo koa tsy mandondona dia miditra mihitsy. Ka efa nandondona efa ny tena teo fa tsisy namaliko. Eny e, io izy io. Ary iny ty menaka hosotry-ndry aminy. Tsinitsininy nahoana fa jereza amin'ny fofony hafahafa. Fa taiza? Menaka anampividian'ny dokotera ty e. Mamantsila, aza hivarotana sakabeloa fantatro io. Fa avy taizindry io. Aleo zany ho any e, aza mitra lalany amin'izany. Hoy ianao zanaka iramanana io e. Marary ane io e. Ka marary mihitsy io. Io no antony ezahako izany niteraka an'io. Marary ihany zanako marary. Ahoana moa any tsy hitady fanampinana kafa? Fantatro tsara zany dia any amin'ny sampy very mamantsila mandeha. Sampy amin'ny ahoana e? Andriamanitra ne tsy manampy izay tsy manampy ny tenany e. Tena efa may azo omena tsiny ankiry Caroline ary akombona mivava sao dia mitataratara any amin'ny mpiandry sy ry pasterany. Diso izany tenindry izany hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Tsisy an'izany, tsy voalaza ao anatin'ny Baiboly izany fa ny olona miteny an'izany. Andriamanitra kiny manampy aza fangaro zavatra hafa izy. Indrika tsy mahalala an'ilay teny hoe aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Aleo raha mba mety mba ho ataontsika tsy ambaratelo fotsiny nefa hita Andry. Nisy raha matoa tenen'ny olona hoe tena mahay tary mba nandehanako. Mba mindra fo amiko ny tompo e. Aza mampirafy an'Andriamanitra ny zavatra hafa mino fotsiny ihany izay ny teniny. Dia indrisany tena tsy manana finoana sy fanantenana an' Jesosy Kristy mihitsy. Ka ela loatra ny aky e. Manana marary inona ary ny tedavindry ataoko eo e. Ny vola efa meritra. Ka ny vola avitady raha matotia ny herim-po fanary. Tsy maintsy mikaroka. Tsy any amin'ny ody gasy no ale. Mampalahelo mihitsy ndrika. Alelo ajanatra eo ny resantsika fa efa ho avy eo izay ny dokotera anao vizity. Mety ho avoakany zareo indray izao. Aizako anetrano aty amin'ny hopitaly, anetrano aty amin'ny hopitaly, anetrano aty amin'ny hopitaly. Vizana. Vao maika manimba zavatra izao ataondry izao. Mangina mangina.
Ary le tiana lahy, tena manja tokoa aloha izy zany e. Inona ary ny dia mba natarika ankala tamin'io lehilahy io? Toa hoe mason ty mba asany, fizy zao ty sady marary ty koa no asa. Mety kely ary borisy fa sao aloha zany io mbo miaka eo. Manahoana ianao mademoiselle sa madama kely moa? Manahoana ianao? Fa iza moa azafady? Mba olona sendra nandalo dia mahatazana hoe lasa saina be nge ianao zany. Misy marary nga ato amin'ny hôpitaly sa? Ie, misy marary ato. Mivadiko ireny salama ato. Ay, ka andeha ho aiza zato izy fa tsy miambina marary? Ka misy fanafody mila jerena maika reha, dia andeha hitady andreto aho. Ka tsy misy anga ato amin'ny farmasia ato amin'ny hôpitaly ato e? Tena tsy misy re ao anaty fa vao hitady aty ivelany aho. Ka raha izany mba mahana moto ihany e, afaka mitondra anao raha hivezivezy hitady fanafody ianao. Oaka izao rehefa aza misahirana, zara teo tsy manam-bola atao fire amin'izany. Nga moa zany dia misy resaka fire, tsy maninona fa hoentiko ianao e. Dia ahoana re, valim-bavaka ve zany ty sa inona? Ny andro ty efa me hariva. Ndao tsisy atahoranao mihitsy ne io e. Sady fitohanana koa zao mahamely nefa ianao maika ahita fanafody. Tsy alao mandeha moto miaraka amiko? Ndao ary. Tsy andrika ery izay voantsilan'ny hôpitaly, kanefa aty an-tranony zareo koa aza sahirana mikarakara an'ity fandehany tiako. Le Mariama tsotra mivavaka be nefa za tsy maintsy manao an'tiako. Ny ody tany amin'ny endraboziavana tsy maintsy ataoko ihany na dia tsy mazotony amin'izany azy izy. Tiany le atao rano fisotra, le tao amin'ny tolamba ravarana mbola tsy nety voapetako mihitsy. Aleo rarotiko amin'izao e, aizy mary ato eo. Iny fa lasa ny an-dakozia ihany. Aresa le antsy kely iny, aleo sokotsikirina amin'ity aloha ty eto amin'ity sisitsisiny ty. Zahy dia atao ato ty. Aizany dia ho fatifaty otriny eo ny zanako, ny gasy koa ne mahay e. Miditra hôpitaly dia mivoaka hôpitaly, dia miditra hôpitaly dia mivoaka hôpitaly. Izany foana ny fiainana izay nandritra ny herintaona. Tsy afaka ny asa tsony tsila. Nahoana ary toy amin'ny fiainana e? Mba misy azo mantenena ihany ve? Vonina ny hanome ny lafoako mba hamonjena azy. Nefa aiza no ahitana an'ity vola be? Tsy maintsy ilaina andehanana any ampitan-dranomasina. Andriamanitra, ampy zahay e. Maninona ary mamantsila raha tsy manao fitandroa? Aza dia mihitra loatra amin'ny fiainan'ny olona rery Karolinina. Zavatra marina nge ny teneniko e. Ohatra mora mirainao irina izy zany e. Aza dia masika ohatran'io rea. Samba mikasaka izay mahasoatsika. Ny asoan'ny zanako ny karoako e. Nahoana mihitsy amoa ny soany amin'ny
taiza, reny manasitrana, reny nabotrabotra ny gazatra amin'izay ko, nahoana ny tsy handeha ho any? Tsika nge kristianina tokony tsy handeha amin'ireny zavatra ireny intsony. Andriamanitra ihany ho any tokony hitokiana. Eny ka le dadany Maria koa aza efa nahatrahatra mihitsy ary tena izy aza mahita mihitsy hoe tena mety ho atao koa. Reny ane olona tsy ao amin'ny tompo hoe rariny izy raha nao an'izany. Fa ianao efa atao hoe kristianina dia mankany amin'ny sampindray ve? Tsy entina miresaka sampy rery Karolinina le izy a. Ohatran'ireny hoe fanafodiny dokotera eny ihany eny ataonao e. Raha tsy izay io tsy sitrana. Sady raha le nitenen'le olona tena misy fianakaviana ratsy mihitsy mamely an'izany koa. Hitanao izay mampiady fianakaviana ireny. Tsoroko aminao izany, efa betsaka nohotr'izany ary miady tsy mifandevo maty ny fianakaviana. No ninona io sampisampinareo io? Ry dadarabe, ry nenin-drangory, izany izy daholo manara-baraka mihitsy. Misaotra re amin'ny fitenenana tsy misorona, saingy marariko io fa tsy mararinao ka oka samy ianao amin'izay maharesy lahatra azy ny tsirairay e. Ataoko ty ho takoana izy atao tsy amin'ny faresen-dahatra e. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Eny efa niteny tsy azoko ianao afaka didy aminao azany. Allo za andeha aloha e. Fitiavana daholo eny eo ambadika ireny e. Raha tena tiany zanakao ianao Andriamanitra no inonao. Minoany Jesosy Tompo dia ho vonjenanao sy ny ankonanao e. Izany anie ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:20 andininy faraka amby 30 e. Nendraposiavano niazakazaka nakaty aminao mihitsy ahoana tena ohatra miratsy ane le toe-pahasalaman'le tsy lavina kely koa e. Tsy misy atahoranao ny amin'io. Ny sorona tsy maintsy ataotsika ary atratonona ny kolamena anaovantsika azy. Endre efa netiko mihitsy ka raha ohatra tsy mety dia miroso amin'ny sorona misy kokoa tsika. Misy manota fady mihitsy mantsy ao mahatonga an'io ka no tsy efa tokony ho sitrana amin'izay fa le zanako ry nendraposiavano mafonjeo re. Ite omeo azy te ataovy izay amahananao azy ary osory amin'ny timenaka teny valadiany. Ho hitanao fa ho setrana io. Endre tompoko, tsy androko izay asitrana ny zanako ary tsy maintsy sitrana iny e. Zay soava. Allo, ampisotroana ny tsily ty rano ty. Misotro tsila, misotro. Fa maninona ny alohanao fotsiny le rano e. Sotro e, fanafody tany amin'ny nendraposiavana ne iny e. Ary ty menaka ty, aleo ahositra kely aminao ty. Oe, fa tsy midetaka. Ineny avy iny. Ary aleo mihitsy aloha tsy pazana an'ty rano ty. Oay, vao maika midetaka. Ineny afo be oay, maya vonjeo maya koa ve le zanako. Oay, afo be fa
nofo ratsoko izany marina. Inona izany e? Inona re ny hevitra izany ry lanitra? Mampidedaka ny afo be fotsiny ny hodina laiko tany amin'ny endra-po sy havana. Mahiasy tsy lavina. Mahaverany amin'ny afo be. Sa dia mba tsy mety koa ary ty ataoko ty e. Sa dia tsy mety ny ataoko. Andriamanitra fona aminao aho. Fona aminao aho fa tsy mahay manaiky ny fitantananao. Na ho velona na ho faty tsila. Ary ampianaro ahy ianaiky ny fitondranao Andriamanitra. Ampio aho fa mitady foana tanteraka mihitsy ary ho any amin'ny fahaverezana ny hafarako raha izany no mitoy. Andeha anatona mpiandra dia asako dorana avokoa reny odiody rehetra reny e. Tsy hanao an'izany intsony aho e. Amboary Andriamanitra ho ahazaka. Amboary aho e. Amboary aho. Anao aho Jesosy. Efa anao aho e. Tsy vily amin'ireny lalan-diso ireny intsony aho. Anao koa zanako efa anao izy. Ka na ahoana ny sitraka ho azy dia manaiky aho Tompo aho. Manaiky aho e. Mbola dia aho ianao ry Maria. Fa inona mahatonga anao manontany an'izany e? Tiako foana ianao. Izany tsy afaka mamelona anao e. Mbola vesatra ho anao indray. Tsiritsila. Tiako ianao e. Ianao ilay vady efa nikeko. Maria, tadidiko koa fa dianao. Tsiritsila. Fa ny tena zava-dehibe indrindra dia dianao Jesosy. Tsila. Fa manina ianao e. Tsila. Toa tsy metsika tsony. Tsila ho aho. Maheno avy ianao e. Tsila. Aza ilozanao aho. Tsila. Lasa tokoa ve ianao Tsila? Fa misinna re ato ry Maria. Misinna ny tomany ianao. Mama. Maninona? Lasitila e. Lasitila? Nandahoantsika izy. Tsy vitako izany. Mahereza re anako. Mahereza ianao e. Ataoko ahoana fiainana tsy hisy antsila e. Na izaho koa azany anaka. Tena namboarin'ny Tompo mihitsy e. Toa efa noman'ny Tompo aho fa tsy maintsy andeha Tsila. Dia manana fiononana ny foko. Manana fifaliana. Indrindra ny fitsaharako ao amin'ny Tompo izy. Lasa izy fa tsy nakaiza akory fa ho any amin'ilay mandrakizay fiadanany eo anilan'i Kristy. Nitrakara ianao ry Maria. Okitsika mianaka ifampahery fa tsy hitanondrika tsy ho kivy. Saotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izay tokoa ilay teniny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Fa maty ihany ny vadinao iny ry Maria fa maninona raha mba omena chance amin'izay Tsy ry polisy. Tsy afaka nanaiky anao
Fa nahoana kosa zany ka vonina any ampy anao e? Tsy resy lahatra tsy natao hiara-dia angambitsika. Fa inona nefa ny antony Tsy mila antony be loatra fa raha tena tia hainao dia ekeo ny safidiko Maria, zany ka afaka mikarakara ny raharantsika ao anatin'ny fotoana fohy e? Ary Borisa, mbola tsy tony tsara mihitsy mifoko izao. Fa inona foana ary mbola hifikiranao amin'ny raha tompoko lahy e? Vadiko iniko efa mezaka manadinao fa mbola tsy amin'izany resaka fitiavan'izaho mihitsy aza aho. Ny firahantsika no anampy anao anadino azy haingany okizao mihitsy aza dia manao toka-po ohatran'sino aizako tsy halala fa tsy rano ihany. Ary saika aleo andeha. Maria, ny maty ane tsy vadiny velona tsony tsika velona zao no afaka mifankatia. Ka tsy aminao mihitsy ny fitiavako tonga dia tsoriko ary eo ianao fa lasaka. Lasa nandehanaka rivotra kely anao nisy mianaka ary Borisy dia malalaka tsara sika. Ay kosako, aretsany hojere kely zany invitation mariage nareo zany. Tafiditsika fa ho lasa vadany rabaina tsy ho ela ianao Zay indrindra fa ianao no ahoana ary Borisy manaikitra ve ny trondro sa ahoana Tsy metimety mihitsy le kiala mariako, sarotra be, tsy laitra hodiny nefa ino ny tena rena be mandendeha ao raha sanatria misy ny fotoana tsy maheo any rabaina tsony dia ino ny mandova. Eny tsara be izay planina antsika izay fa tena tsy hitako mihitsy izay hanerena azy Borisy mba mampiasa aloha fika inona fika efa tsy natao fa iendry be le kiala maria iny. Ary amin'izay aloha tsika hitsotrotra fa avela ho izany resaka izany ndao tokoa sady mba tsy eo zany rabaina nadalanao atsika senao rery ny sehatra. Fa toatra misy olona mikitika varavarana anie zany Borisy eny tokoa ry Zoela fa mety saka angambo zany matory fa inona ary ty tsy fantatry Zoely mihitsy zao hoe nanaraka sy mitsongony diany taty ary alohaloha vaina mihitsy ty varavarana ty dia hotratrarinao dia hita eo ny ataony. Zoely tratra ny fika be Ratera izy olona miaraka aminao iny losy ty marina fa tratra izay Zoely zao nataonareo mifona tompoko fa tsinitsinina tsinitsinina ko miaraka amin'ny matoriny ambony fandrina mba olona sendranandalo tratra ny nataonao zao ry Zoely tsisy mariazy tanteraka izany eo. Veloma ianao sy ny adalanao aza mieritreritra makany amiko tsony. Ratera malalako aza atao ohatrany eo Ratera malalanao ahoana tsisy an'izany eo mifona lasa mandeha any zaka iny Jambena hatramin'izay matimaty ny fitiavana ny kiala Zoely kanefa ireny ny toetrany nidihatra ny tsy ho hita. Ny fitiavaka rena fotsiny kay ny tiavany aho fa areny ny toetra nataony tany ambadika tany Jambena mihitsy aka tsy mba reko ny tenin'ny zanako ny tenin'ny fahamarinana so fa mbola tsy tanteraka amin'ny mariazy fa raha izany nga mba nitanteraka teo dia asina fotsiny.
Soa fa tsy nanaiky an'ilay borisy iny. Saika Jambena ny fitiavana mpamitaka e. Soa fa teo Jesosy niaro ahy e. Misaotra anao a Tompo. Misaotra e. Tena fahagagana mihitsy ny nampionona ny tompony foko. Raha ny tokony ho izy, tokony niara-maty tamin'ny zanako raha ny ala heloko sy ny toe-poko sy ny toe-pahasalamako e. Saingy namonjy ahy tokoa Andriamanitra, tsy nitoetra ho Jambena n'izao tontolo izao e. Ieny e, zanaka tokoa no harena, saingy na tsy eto anatrehako tsony aza ny zanako, tsy manana tsony aho. Andriamanitra kosa no harena sarobidy. Misaotra anao a Tompo. Jambena.